Mana isan'andro fandaharana atolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Faly miona amintsika rehetra indray tonga ny tao amin'ny fotoanany mana isan'andro ary misaotra anao manaiky hiara-mihinana ny tenin'Andriamanitra indray isika. Filipiana 4 no anjarantsika anio manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7 andy. Filipiana 4 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7. Alohany amakitsika izany dia andeha isika hiara-mivavaka indray saotra an'Andriamanitra satria tombontsoa lehibe mandrakariva ary evero tombontsoa antsika ny fananantsika fotoana ny arahana mandinika ny soratra masina misesy tahaka izao satria tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alohan'ny vavan'Andriamanitra. Hiara-mivavaka isika amin'ny fanetreny ten'Andriamanitra no anatrehana indray ny seza fiandriananao mba hisaotra sy dera ankalaza ary anome voninahitra anao noho ny famindramponao sy ny fitiavanao ka natraranay izao fotoan'izao. Misaotranao zay fa famindrampo avy aminao zany, misaotra noho ny fahasalamanao menao ny tsirairay ary na dia misy aminay aza mety ho marary eo am-pandriana eo am-piainona zao teninao zao dia misaotranao zay fa ny famanginao amin'ny teninao anie dia manam-pirofo aminay fa tianay ianao ka dia misaotra riray malala o. Andinika izany teninao zany zay mangataka anao mihitsy zay tompo ao. Ampianaro ny teninao indray izay ary ampifalio amin'izany teninao zany mba hiainanay araka ny sitraponao dia ho voninahitra sy anaranao ny fahavelomanay amin'ny anaranao Jesosy tomponay io no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Filipiana 4 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7 vakintsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Ary amin'izany ry rahalahy sady malalako no mahamaninahy fifaliako sy satry-boninahitro tomoera tsara ao amin'ny tompo ianareo ry malalako mananatra ny Eodia aho ary mananatra ny Sintike mba hiraisaina ao amin'ny tompo izy. Eny mangataka aminao koa aho ry ilay tena mpiara-miasa amiko manampia azo rovavy fa niara-ny asa fatratra tamiko teo amin'ny filazantsara izy mba amin'ny Klemanta koa sy ny mpiara-miasa amiko sisa izay voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana. Mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izaho ndray mifalia aoko fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo efa mbiakaiky ny tompo aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadana an'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Farany rahalahy na inona marina na inona manakaja na inona mahitsy na inona madio na inona mahateoti na inona tsara laza raha misy fahatsara-panahy ary raha misy dera dia hevery zany ataovy izay efa nianaranareo sy efa noraisinareo ary efa renareo sy efa hitanareo tamiko ary aminareo any ny fiadanana. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana rifanahy mpanazava miandrandranao zahay. Inona indray ary ny fahamarinana jerentsika eto ny havana. Fahamarinana 4 no tsipitsika amin'izay voany vakitsika teo.
Ny anankiray voalohany dia ny hoe mila firaisan-tsaina ny fitoerana ao amin'ny tompo. Mila firaisan-tsaina ny fitoerana ao amin'ny tompo. Vakitsika nge ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny faharoa ahitantsika izany. Ary am'izany rahalahy malalako, mahamaninahy, fifaliako sady boninahitro, tomoera tsara ao amin'ny tompo ianareo ry malalako. Manandratra ny Eodia aho ary manandratra ny Sintike mba hiraisaina ao amin'ny tompo izy. Zavatra hitatsika eto raha manoatra ny Filipianina Paoly de tena tsarony mihitsy hoe fifaliany ane reo Filipianina reo hoe ny kristianina tany Filipika tena mahafaly azy. Malalako tena manina anareo ao sady boninahitro ianareo. Ka izao noho izy tomoera tsara am'izany te-panahy efa hitanareo teo amiko zany. Amba averiny ihany moa ery ambany hoe ataovy zay efa nianaranareo sy renareo tamiko. Paoly moa ny modelin'ny fiainana kristianina ary sahany lazany amin'ny mponina tany Filipi izy indrindra tamin'ireo kristianina reo. Saingy nisy vehivavy anankiroa ato tsy tena mitoetra tsara nahoana tsy mety miraisaina. Mananatra ny Eodia aho ary mananatra ny Sintike mba hiraisaina ao amin'ny tompo izy. Fantatry Paoly ireo, nareny Paoly momba azy. Mahagaga moriavana fa ao am-piangonanao dia misy foana ny fisarahan-tsaina. Nefa ny raha jerentsika efa nambaran'ny Paoly ihany io amin'ny toko faharoa. Hoy izy hoe koa raha misy fampirisihana ao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy masina, raha misy famindram-po fiantrana, dia tanterahany fifaliako mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona fampiandaniana na mandrano tena foana. Zany hoe tokony hiraisaina ny ao amin'ny fiangonanao. Mampalahelo mory havana fa misy adina ao amin'ny fiangonana azy. Mampalahelo zany. Ary eto sika dia mahita fa Eodia sy Sintike nanjary niteraka fikorontanana tao amin'ny fiangonana. Ary dia zao no nataon'ny Paoly hoe ory lay mpiara-miasa amiko, mangataka anao, ampio izy mindraha vavy. Ampio izy, mba niara niasa tamin'ny fitorina amin'ny filazantsara ihany ane izy reo hoe. Ko ampio izy hoy izy. Izy hoe mangataka aminao koa aho ry lay tena mpiara-miasa amiko, manampi azy roa vavy ianao. Haninona iraisaina. Sambatra ny mpampiavana fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra. Fantaniana mipetraka ary dia zao ao amin'ny fiangonana. Mpampiavana ve aho sa mpampisaraka? Dinio ny tenanao ao amin'ny fiangonana. Na eo amin'ny fiaraha-miasa, ianao ve mpampisaraka sa mpampiavana? Eodia sy Sintike dia misaratsaina. Fa ilay mpiara-miasa amin'ny Paoly kosa nangatahany ho mpampiavana azy mirahavavy. Anjarantsika ny mandinika ry havana satria mila firaisan-tsaina ny fitoerana ao amin'ny tompo. Ary moa ve tsy tenin'ny tompo raha teo ny hoe didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo, fa izany eny no ahafantarany olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatie. Mahamenatra ry havana, mahamenatra zavatra mitrangany amin'ny fiangonana indraindray. Tena ady no hitao ady lano ao, korontana no ao, tsy mifanara-tsaina no ao. Fa inona no nahatongo zany? Fa naninona? Fa tsy manaraka an' Jesosy ve no mahatongo zany? Ny hevitro ve no mpanjakaiko? Ny sitrapoko ve no mpanjakaiko? Ry havana, fotoana tokony hijoroan'ny fiangonana rehetra tsy akanavaka amin'ny firaisan-tsaina ao amin'ny Kristy izao. Tsy fotoana ny fifanaratsiana tsony izao, na fotoana ny fanenjehana, fa fotoana ny fanekena hifankatia ao amin'ny Kristy Jesosy. Rehefa mahatsiaro anao fa olombonjena, tokony olo ny fihavanana ianao fa tsy olo ny fisarahana. Ka na inona taontsika dia lalana ho amin'ny fampihavanana ny olona amin'Andriamanitra aloha, fibebahana izany ary firaisan-tsaina ny kristianina. Ilaina ny andiniantsika tenany amin'izany. Aza makatahaka ny Eodia na makatahaka ny Sintike ka isara-tsaina, ankorontana ny amin'ny fiangonana na amin'ny fiarahamonina, fa ny fiadanana mbola ho hitatsika ao manaraka ny momby zany. Zany ny tena kendren'Andriamanitra.
Famarena faharoa de izao, nasehony Paoly eto fa voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anaran'ny olombonjena. Voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anaran'ny olombonjena, voalaza ny eo amin'ny 9 hoe ny mpiara-miasa amiko sisa zay voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana. Tiako ihany ny anipika n'io boky ny fiainana io, satria tena zava-dehibe fiainana zany. Jesosy raha nylazany mpianatra hoe na ny demonia aza manaiky anay noho ny anaranao, de hoy Jesosy taminy hoe aza mifaly satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Voasoratra amin'ny boky ny fiainan'io ny anaranareo, ary zany ny tokony ifalianareo indrindra. Marina fa mahafaly ny hoe manaiky anareo ny fanahy, nanana fahefany anareo namoaka ny demonia, nanasitrana ny marary, ary nanaiky anareo ny demonia, tsara izany. Saingy ny tena zava-dehibe ry mpianatra ao de zao ny anaranareo voasoratra ny an-danitra. Fa nahoana anga? Ny Apokalipsy 20:5 ny manambara fa raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana de natsipy any amin'ny fariafo izy. Raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana de natsipy tany amin'ny fariafo izy. Ary zay ny tena zava-dehibe zay. Rehefa tonga zay fitsarana faran'zay, rehefa tonga zay fitsarana faran'zay, tsy misy tsony eneny hoe inona nataonao na inona nataonao na inona nataonao aloha fa izao, rehefa manatrika ny fitsarana ianao, rehefa mialy ety ianao de ho jerena, ao ve ny anaranao sa tsy ao? Rehefa tsy ao ny anarany, tsy mahazo miditra ty amin'ny paradisan'Andriamanitra ianao. Tsy voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anaranao. Nahoana tsy voasoratra ao? Satria tsy nino an Jesosy ianao, satria renao ihany fa maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy. Fantatra ihany fa nisy zany hoe Jesosy zany teto amin'izao tontolo zao, ary ny fisiny teto an-tany de nizara ny tantara sy ny fotoana ho talohany Jesosy sy taorinan Jesosy. Saingy tsy norarainao ny momba azy, nataonao tsinotsinona ny fahafatesany teo ambony hazo fijaliana, ary ny mpitoron'ny filazantsara aza de noheveriny sasany ho adala ny fahadalan'ny fitorointeny, hoy Paoly raha nanoratra izy. Ary izany ry havana, ny mahazava-dehibe ny inontsika ny filazantsara, tsika ny filazantsara, fa tsy ho voasoratra ao amin'io boky ny fiainan'io ny anaranao, na inona taonao eto ambonin'ny tany, raha tsy mino ianao fa maty teo ambony hazo fijaliana, isolovoinanao lay zanak'Andriamanitra. Raha tsy mibebaka amin'ny fahotahantsika isika noho izany, raha tsy voavela eloka isika ka tonga zanak'Andriamanitra, de tsy voasoratra amin'ny boky ny fiainan'io, satria ny boky ny fiainana de sora-piakohona an'Andriamanitra, ary milaza amintsika rehetra ny filazantsara ny havana. Fa na inona taonao eto ambonin'ny tany, natolotra hodorana noho ny fitiavam-pirenena aza ny tenanao, raha tsy manaiky an Jesosy ho tomponao sy mpamonjinao ianao, de tsy voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana soratan'ny Paoly eto io ny anaranao. Ary malahelo ilaza aminao, fa na de afonao ho an'ny firenena aza ny ainao, ka ho derain'ny olona no fitiavan-tany razana ianao, tsy mahavonjy anao zany raha tsy mino an Jesosy ianao, ka mandray an Jesosy ho tomponao sy mpamonjy ianao. Raha tsy manaiky ilay zanak'Andriamanitra tonga nofo ka nanolotra ny ainy isolovolana teo ambony hazo fijaliana ianao, na de miantsoantso an'Andriamanitra azy ianao nefa mandà an Jesosy, malahelo ilaza aminao, fa tsy ho vonjenany ianao ary tsy voasoratra amin'ny boky ny fiainan'io ny anaranao, fa io boky ny fiainan'io de voasoratra hoe ny boky ny fiainan'ny zanak'ondry. Zao nefa nilazain'ny Paoly eto ireo mpiara-miasa taminy de tahaka azy ihany. Fa maninona mo Paoly no voasoratra amin'ny boky ny fiainana koa ny anarany, ireo mpiara-miasa amin'ireo noho ny finoana an Jesosy ene, tsy noho ny mahafariseho azy, tsy noho ny mahampanora-dalàna azy, tsy ny fahaizan'ny testamenta taloha, fa noho ny nanekeny an Jesosy teo amin'ny fiainany. Nanekeny fa tsy misy reharehany afa-tsy ny azo fijalian'i Kristy, de nahatonga azy ho zanak'Andriamanitra voavela eloka ka nosoratana ao amin'ny boky ny fiainana ny anarany. Antanio ary ny tenanao, mba efa voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ve ny anaranao? Ka nao tonga anio aza ny apelina
misokafana ny boky de hita ao ny anaranao. Enganye, ka tsy ny fanamarinanao ny teninao intsony no anantenanao famonjena, fa ny fanekenao an'i Kristy mba ho voasoratra amin'ny boky ny fiainana ny anaranao. Fa ny fahamarena manaraka zay hitantsika eto de zao: fiainana amin'ny fifaliana sy ny fiadanana no irin'i Paoly iaina ny Filipianina. Fiainana amin'ny fifaliana sy ny fiadanana, zany tokony ho fiainan'ny kristianina irin'i Paoly ananany, ary marina zany. Fifaliana hoe, ny 14, mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy zaho ndray mifalia. Fifaliana ao amin'ny tompo. Voalaza moa ny hoe manao veloma ao amin'ny tompo, velona amin'ny fifaliana ao amin'ny tompo, aoka ho velona amin'ny fifaliana ao amin'ny tompo. Fifaliana hoe, tediaviny olona tsisy ary mihitsy io fifaliana io. Enjena any amin'ny boîte de nuit ka, enjena any am'izao ka, tediavina ary am'izao ka, tediavina ary am'izao. Psikiatra iray nandray olona nanatonazika nanao taminy hoe: azafady tompoko fa za dia tsy mety faly lava fa manjombona lava zao fa zao. De hoy ilay psikiatra: mandehana fa misy spectacle angeza be atao Rianana am'izao ora. De hoy leranga: zany elo anao spectacle any, fa nga io fifaliana ao amin'ny tompo io nga hitanao any amin'ny tapolaka glady. Tsy hitanao any ane fifaliana lazay Paulety io e. Ny fifaliana hitan'ny olona, mahita ihany ianao, iny zany mo felam-boly zany. Everina tsy misy mahadiso zany hoe mba miala voly ary, saingy zao ny fifaliana any ampelam-boly ry havana, tsy ty fifaliana eto ty akory. Reny ma fifaliana mandalo, vo tonga any an-trano nge de inona ndray no ady ndray no tokantrano any korotana any ao. De fifaliana mandalo zany. Mampatsiasa tamin'ny toerana anankiray, tanora kely anankiroa, tsy netody any an-trano nahoana, aty zay falifaly fa rehefa tongany zay miady lavo dada sy mama. Ary tokantrano helo. Fa ity fifaliana ity, fifaliana hafa kely io, fifaliana ao amin'ny tompo io le fifaliana nolazay ny anjely hoe fifaliana lehibe zay ho ny olona rehetra, fa mpamonjy ny teraka ao nareo anio an-tanànan Davida de Kristy tompo. Mangatady omeny anareo mba ho tanteraka ny fifalianareo i Jesosy. Ny fifaliana ao amin'ny tompo, vokatry ny fanahy de fifaliana. Ny fifaliana ao amin'ny tompo, fifaliana tsy zao tontolo zao ny manome azy, fifaliana ny voavela eloka. Mifalia mandrakariva am'zany, famelan-keloka efa nomen'ny tompo anao zany, zany mahazanaka Andriamanitra anao zany, tsarovo zany, tombontsoa lehibe tsy ananan'ny olona tsy manana ny Kristy ane zany. Ary ny fiadanana ve? Iza moa tsy mikatsaka fiadanana. Everiny olona fa rehefa fiadana de mitoetra ao amin'ny lapa tsara tare, mandeha amin'ny tomobile tsara tare, mandeha asa manana ny zavatra rehetra. Raha izany anie ny fiadanany, be de be ny olona miadana any États-Unis raha izany misy. Fo ny azy bouton fotsiny potserina de fa tonga ambony latabatra ny sakafo. Be de be ny olona tokony hoe miadana. Alemaina koa tahaka zany. Nefa tamin'ny fotoana anankiray de nahitako enina tapitrisan'olona namony tena tao anatin'ny 2 taona. Ry havana, fiadanana sy fifaliana ve? Zany ve ny tediavina eto amin'izao tontolo zao ty? Eny, mikatsaka izany daholo ny olona rehetra, fa i Paoly de manambara fa ny fifaliana de ao amin'ny Kristy ihany. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Misy fiadanantsaina, fiadanam-potena, sarotra ny manambara azy raha tsy efa iainanao le izy. Fa na iza tena nandray an'i Kristy, de tena mahatsiaro an'io fifaliana sy fiadanan'io izy. Amin'ny maha olombelona moa de misy ihany ny fanahiana. Ary zany nanaovan'i Paoly hoe, amin'ny maha olombelona nareo de mety tonga ihany ny fanahiana. Zao nefa ho izy, aza manahy na inona, fa inona no ataovy? Vavaka, fifonana, raha sendra mitady ho tonga zany fanahiana zany, vavaka, nahoana? Andriamanitra rainareo anie manana fahefana hanafaka amin'ny zavatra rehetra. Hanafaka amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny zavatra mampanahy anao, amin'ny zavatra manahirana anao, tsy apoizinao akory. Hain'Andriamanitra tao foana. Hain'Andriamanitra tao ny manome ny zavatra rehetra ho anao. Hainy atao zany. Aza manahy anao fa zao vavaka kosa no tao Andriamanitra ny rainao aoka ny fivavahana, ny fifonana, ny fisaorana, hoentinao manambara ny fangataonao amin'Andriamanitra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, iaro ny fonareo sy ny sainareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary io de Jesosy ihany ny Mateo 9,
matoto faina manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 3 dia miverina tsy latsaky ny impitony amin'ny fanahiana. Fantany ma fa olombelona manam-panahiana isika, kanefa ny olona manam-piadanana ao amin'ny Kristy. Nahoana ny matahotra ianao, nahoana ny mangovotra ianao, tsy fantatrao ve io Andriamanitra rainao io e, mahay ny zavatra rehetra anie io e, lay Jesosy Kristy lay mpamonjinao anie, ka mahay manodina ny tsimoavaratra raha ilainy zany amonjenanao e. Mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitra ho eo ry havako. Ianao kristiana aza manahy ny ampitso anao, hain'Andriamanitra ataony manomenao zay ilainao, fa izao no izy aoka ny fiadananao anatinao. Izy ndazo aza matahotra, mino zany mivavaha. Fivavahana, fonana, fisaorana, zany no ety manambara ny fangatanao amin'Andriamanitra. Ny lalanao tsy mba lalany, ny hevitrao tsy fieviny. Ary farany, ilaina ny fampirisihana sy ny fampaherezana. Manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 dia fampirisihana foana ho amin'ny marina, am'izay manakaja, am'izay mahitsy, am'izay madio, am'izay mateo ty, am'izay tsara laza. Aoka fampahery am'izany ianareo. Aninona mba hanome voninahitra an'Andriamanitra am'izay zavatra rehetra ataonao. Ataovy zay efa nianaranareo tamiko, niraisinareo tamiko Paoly. Ary inona? Ary aminareo ny Andriamanitra ny fiadanana. Zany hoe ny tokony ataotsika kristianina manoloana ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao, ifampahery anao ny marina isika am'izay tsara, am'izay mahitsy, am'izay madio, am'izay mateo ty, am'izay tsara laza. Ka na inona ataontsika, ifampirisika ao amin'ny tompo isika. Ilaina nanaovan'izany, ifampahery isika. Ho ampaherezitsika zay manam-pahefana ny tendren'Andriamanitra. Ho ampaherezitsika amin'ny fanarahana ny tompo mba ho tsara laza eto amin'ny firenena ny anaran'Andriamanitra. Hankalazaina eto ny fahamarinana, ary deo voninahitr'Andriamanitra ihany tarigetrantsika. Na inona tao, mila mifampahery sika, mila mifampirisika isika. Izany no ataony hoe farany rahalahy, na inona marina, na inona manakaja, na inona mahitsy, na inona madio, na inona mateo ty, na inona tsara laza. Hevery zany raha misy fahatsaram-panahy. Hevery zany fahatsaram-panahy hoe eny tompoko, tsy hevitra ifampirisika hanapotika firenena sanatria, tsy ifampirisika hanao ratsy sanatria, na ifampirisika hanenjika, na ifampirisika ifampifahavalo tsia, fa ifampirisika hanome voninahitra an'Andriamanitra eto amin'ny firenena, hanaraka ny fahamarina sy ny fahadiovana, dia hanome voninahitra tsika sy ny firenentsika Andriamanitra. Satria hoy ny tompo hoe zay manome voninahitra ahy dia homeko voninahitra. Ho tanteraka ny izany, satria isika kristianina ifampirisika amin'ny fanaovantsoa, amin'ny vavaka, fanaovana ny marina, fanaovana ny mahitsy sy ny madio. Fa rehefa ankalazaina eto amin'ny firenentsika Andriamanitra, enganie ifampirisika amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana tokoa ny malagasy, dia hanome voninahitra an'Andriamanitra izy, ary Andriamanitra kosa hanome voninahitra ny Madagasikara. Ho tanteraka ny izany hivavaksika. Misaotra anao zay raha eo no ny teny menao anay tamin'ity fotoana ity. Teny manambara aminay fa tokony hanana firaisan-tsaina zahay. Ifampirisika eo amin'ny fitiavana ny marina sy ny mahitsy, ny madeo sy ny tsara laza. Tompo mba hiainanay amin'ny fiadanana sy ny fifaliana, araky ny fanirian'ny Paoly ho an'ny Filipianina, sy etaetanao anay raha teo koa, satria fiadanana ety ambony tany eny no akasitrahanao e. Ampifaleo koa zahay Jesosy eo, no ny anaranay voasoratra anatin'ny boky ny fiainana. Raha misy olona mbola tsy ao ny anarany, ianao ny taona azy bebaka mba handraisany koa ny famonjena. Amin'ny anaranao tompony anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mana isan'andro fandaharana natolotry ny fikambanany mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Raha nahalinanao izany fampianarana izany dia azonao atao ny mividy kasety na CD
izay azoko mandina ao amin'ny fivarotam-boky ny fikambanan'ny mpiara-maky ny baiboly. Totobato ranavalina voalohany Antaninarenina, BP 4085, Antananarivo 1 Ambizaro.